Za mihiny fa raha ohatra hoe tena vokatry ny fony reny teneniny reny a dia mbola hiresaka aminao izy. Eny e, tsy maintsy mbola hiresaka aminao izy zany no tena mariny e. Fa ahoana ny lazainka? Resaka manokana tiany natao tamiko fotsiny lesy iny e. Tsy tiany mbo hoe isanabataba fotsiny e, dia zay. Ka raha resaka natao lisany manokana ary ka tsy nanana eritreridratsy ialahy dia mba tantaroana hoe inona Vao nahita azy le sipan'lany mola lasa taratara tamin'ny ery. Zay ny ataoko la tsisy ilainy alina akory. Ary aloha mihitsy anaovako kely anazy raha zany. James, avy ela ty. Aty aminay zao a, mampaneho klaksona daholo ny tobila mandalo amin'izao oro izao. Zay zany nanaitra ndritao. Tsy amelandra tsara zaka raha tsy fongorina hatramin'ny ariary ny andoavana ny trozandry zareo. Fa mbola misy firotoana zany no andoavan'ireo an'le trosa zany. Ity sakosy tsy volona ty mampime ana. Ahoana moa ity zany raha mba han'olona efa maty moa zany izy iny. ty sakosy toa tsy manan-kery tsy manam-pahefana ty andorako fatibolo sy fidotry ny androany. Zay mihitsy lesy ny tanjoko a. Tiako ho azo ne ty sakosy ty lesy raha pince. Mbola be dia be mystère feniny ity. Meti nyatana weti timisi valini nacara nakurati vitana tieti senofafina nutinzaina zama yeren fiaina na sumain sejaina fa mila mayere mila mjakiana tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritra anao zamahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa Zay zany fanapahakevitra larabainy za. Ary maninona moa tsy mba notaniana akory izy ny olona niantso ateo? Ohatra hoe feriko fa zavatra tsisy idirako ange. Olona miantso anao ve dia ho anontaniako. Aza dia mody malala fomba eo le tsy lahy le mbalo kely. Ay ve, ao ary iza niantso ny lahateo rabainza. Chef Benza hoe Iza niantso ny lahateo chef Benza. tsy selahy fa iza niantso chef Benza verina. Iza niantso anao teo chef Benza. Tsy efa kopaka isasahany lisany koa ve io fanelingelenana anay io e. Sipanlaly ty niantso teo kiza ndray fa za mody faniny koa la. Sipako ahoany? Sao averina aminandray le sipa panelingelina mpiantso any lahy iny no niantso ah. Ary zao teneno tsy antso azo amin'ity telefona ny orinasa itsony fa tsy izy indray ny ABSA eto. Izay ihany ary raha patroatra amin'izao tsy hita. Zao misy ny le zavatra tena tsy tiako zao, tena marina. Zao le hoe miandro fa gasy. Ianao zany nafarana mihitsy ho avy aty. Ohatra. Sary hoe dia hiakatrakatra fotsiny amin'ny tsisy dikany aty raha tsy nafara. Matora Benza mba miakatra ny villa dia nafarana izy zay. Kiza moa mahalala. Fa ianao zany mody androany any. Tokony hidina an'io ihany aloha. Fa ngamondry ity tsy tokony hoe mba haka rivotra.
Inona koa ny rivotra alaiko aty eo raha benza? Rivotra retin'andoha zao be da be a. Ary nga moa anao tsy tokony hoe any ambany any amin'ny restaurant no miasa totra ny lasa ty ambony aty indray sa eo ambany akatra grady. Sa ve mba ampiakarina tsara zaka grady? Sangery benza mitovy amin'ny lera fiasan'ny mpiasa rehetrarehetra ihany ny lera isako ato e. Fa zany hoe aty fotsiny tsy afaka mifanerasera amin'ny olona. Miala anakato dia ambodepiny e. Mahereza zany rira izany sady rehefa elany eny la afaka tany ny tosandry sy patron iny aho lamba milamina ihany fa indry ihany. Milamina aminareo zany fa tsy milamina aminahy. Na hoe milamina be politika angambany. Raha tsy zany ve ianao ampiandrasiny anazy ohatr'izao? Eny tsy de fomba ny patron koa nge mampiandry aho ohatr'izao fa mety mba sendrany tsy fidiny koa nga mijara iny any. De ndraso eo ary fa aza memenina. Za nge tsy hoe memenina sady mba mila miresaka koa nge de am'izay tsy mandreraka ty asandry ty. Tsy mandreraka anazy zany fa asa efa fataoko foana. Na izany azako. Azafady aloha ny tongotra ao sao dia lena eo. Raha zay ianao mandeha sao dia efa metrapetrahananao fotsiny ny ataony aty. Eny na izany ara fa ona nga mbola ty ty bandy ty. Ie, fa hoana? Ahoana le tsinala e? Manahoana raha fosera benza? Salamako. Fa nga hoe laha ty mbola ato eny. Mba hoaiza moa e? Fatao tonga tapitapoka be. Efa nefa ela ary any tonga teo fa ain'lahy ihany le miandry patroko. Tsy maintsy miandry fa gasy. Mahafinaritra rehefa maharitra e. Oatra. Tsy maintsy miaritra ko aninona moa la. Fa hono ary volana nga tena ny trano rehetra mihitsy ny diovana indrano e. Ie, efa mamaraparana sisany ahy dia manamaina. Hitako ny tena mangirana be mihitsy. Tsingitsingina azafady indrindrany. Ay, azafady indrindra arany a. Ele koa ty tena hitako sahirana be mihitsy. Aleo takaikinra benzy tany teraka sady eto zao mahafinaritra ko. Rehefa azo ny lasaretsaina sady le mahafinaritra. Sady efa lina ndraiky izy hoe no antany an'le fanontaniana manitikitika ny sainao e. Alefa azy fa volona miaina. Efa tsy teny anintsony efa aza matahotra lahy. Aza matahotra fa tsy anontany anintsony. Zaka tsy maninona an'izany e. Zavatra sy efa fantatry fa misy zavatra manitikitika ianao mihitsy mahakasika ny fiainako zao. Tovy ihany letitsika zao. Sikina iza koa ny ty efa ela ny andry amin'ny patron teto. Fa sam'izao mbola tsy hita ihany. Ngamba ny mety tonga dia andehanako any mihitsy njara iny. Sady fa hono ho any ty. Fa maninona moa zany ny olona rehefa miresaka amiko tsy maintsy manala foana. De tsy haiko indray aloha mahakasika zany fa iza zao nanala ny ramosera benza ty. Na elara ny teny anaty eo zao dia efa manalako. Azafady ary raha ohatra hoe tsy nalala fomba teo ramosera benza. Za mantsy nieritreritra hoe mbola mahalinanao ihany ny fiainako sikosikirinao dia izay no natonga ana ny teny an'iny teo. Tsy efa tsy zany intsony letsy. Fa na izary nge letsy efa mba ela koa ny andry amin'ny patron teto. Sam'izao ngiara iny tsy hita ihany. Nefa rany angamba mety andehanana any mihitsy ka. Raha zao aho ianao mandelo. Tsy fantatrao na adinidiny niaraka nanao fotoana aminao na napetrapetra amin'ny fotsiny tsotro izao ianao. Eny e. Ka patron nge tsy dia manao an'izany fa mety hoe mba misy zatra kely manahirana azy fotsiny eny. Mety efa ho avy eo izy zay marina nefa raha andrazany andro efa hariva io fa tsisy bron voariva zany. Fa karaha ihany reto eo ihany. Fa amfiry nefa izy no mody rehefa ohatra an'izao. Efa tokony ho avy izy zay a. Fa maninona nefa raha telefoneny e? Sy fangaza manana zany telefony zany Rista. Sady na mampiasa zany aza manahirana no mahabe anina fotsiny. Mandany vola.
Koa tonga maraina be nefa beza laza hoe tsy hiakatra androany. Ahoana ty tsara nanenjika mafindra patron mihitsy tetiny hoe tsy tratra kory izy izy nefa nanafatra mafy anahy mihitsy hoe tonga avangany lahy ty. Hay tsy atsoina izy mba lasa lohako indray zany androaniko. Zany tiany atao hoe business man. Marina zany aloha fa izy iny tena be afera be bizina tena tsy haitso izay anarana iatson'ny olona azy Zany a. Fa i James koa ohatrany tsy ao sady ohatrany tsy natoro taty izy alina. Hay. Sura zany lafa tsy fanena andra James zao. Tsy mifanena aloha raha tsy eo avy zao maraina zao nga izy fa tsisy nimero any Ramsey ngany aminao dia mba atsoinao izy. Atsoko le rira ohatra ka sura lahy hoe tena tsy ao marina izy. Na andrasa aloha raha jereko sao dia lasa lidina ty ambany aty. Hay. Ie. Dia ahoana zany? Miandry lahy eto zany sa hoe? Zao andrasanao eo za mantsy mety tsy tafaverina intsony dia raha ao izy dia saiko misy olona mitondra anazy miakatra aty na hoe olona tonga aty mihitsy miteny anao e. Ay, okey. Nisy olona mivoaka ihany anefa tao amin'ny tao teo e. Miteny taminao hoe tsy ao amin'ny chambre anao sa natahorako fotsiny sao dia ao amin'ny dosy. Ay. Lasa raha aloha jereko ary. Okey ary. Azafady. Ary sao dia mba efa misy vaovao momba ny dadany aminao any. Hatreto aloha. Fa za fotsiny efa manao ankety any zao. Tsy maintsy hitantsika lesy ny marina momba an'iny. Aza matahotra lahy. Ay. Eny arany. Dia izay fa asaiko miakatra eo izy dia raha sendra tsy tafaverina intsony tonga dia veloma zany. Okey ary. Sir. Misy zavatra tiako lazaina indry. Inona zavatra tianao tenenana? Tonga ao ilay olona tadiavindry. Olona iza dia aiza? Ao ambony ao imbalo. Tena marina ve zany zavatra teneninao zany? Eno ary andalaingana sao lasa eo ihany izy. Dia ahoana no tokony ataoko? Zange matahotra sao dia hoe tsy izy kory ny olona hitako any ambony any. Dia miverina ko inona moa sady nareo ohatra nefa ela tsy mifankahita sady mety tsy dadia tsoko koa zao ny tarehany. Fampifanino nareo? Tsy mpifanino izay. Namako fotsiny izy. Dia ahoana zany? Dia ahoana zany ny ataoko ronaly? Raha ohatra ka hoe hitany Ramsey ao hoe aninona any. Mety loza ange ny ahazo anahy dia na ny ahazo anazy koa ary tsy haiko e. Zao atao arany. Mandeha ndry miakatra ao dia tonga dia i Ramsey aloha tadiavina. Dia raha ao izy dia teneny hoe misy olona miandry ao ambadika ao ka ahoana mpandrosoana sa ahoana. Ary ianao tia intelligent be andrasa aloha fa fampite dia avy eo atonga. Andana tonga dia mandehako. Aloaloha ary ny ahy akanjo fa sao dia tsy mety zao poziko zao. Ainga anahy. Vety. Tady an'ala nga ianao tazako tetsy am'varavarakely tetsy ane ianao e. Andao mandroso. Vao maraina loatra ka sao dia manelingelina torimason'olona. Ampiasa daholo ny ao ka tsy misy matorony maraina izany mihitsy. Aiza moa ny alalako an'izay fiainanareo aty fa magagana koa no nahitanao anahy teo. Ay, sendra namory do teo dia hitako ianao ka. Sao dia manahirana izany. Tsy manahirana mihitsy ka fa andao aloha atsy anaty tomobile. Andao. Tsy hoany. Andao vetivety fotsiny. So hitan'ny olona eto anie tsika ka lazainy hoe ny alamandry dia tramaraina eto e. Manahirana mihitsy anie mivavam-bahoaka e. Tsy te hoany ahy e. Andao moa vetivety tena misy resaka important be olasaiko anao mihitsy anie. Andao moa e.
nataonao aty? Manao hoe? Volana. Ohatra. Ary ianao inona ny ataonao ato? Miasa ny ataoko ato. Ohatry ny ataonao any androrana. Zany. Tato foana zany ianao hatramin'izay tsy mifankahitantsika izay. Mahagaga zany ry Volana. Ie. Ny asa tato foana manefatrosan'olonako. Tsy azoko. Manahoana aloha e. Ary ahoana ny nafantaranao fa hoe ato a? Inaly ny resaka n'izany tamiko. Ay. Fa inao any ahatongavanao aty vao maraina be nefa ny rabensa ange vao malony teo e. Na rehefa mifankahazo be amin'ny rabensa, efa zanaka trano mihitsy ange ianao zany. Mpiasa trano e. Ato ngerim-balo tsisy zavatra tsy fantatro zany e. Na tantara tsara, tantara ratsy, be da be. Hoe ohatry ny miteniteny foana e. Fa inao any ataonao aty? Nafara ny patron fotsiny dia tonga atika. Zany. Fa ahoana? Misy resaka tiako resahana anao. Minao fa mbola tadidinao foana na dia efa ela be ary tsika tsy niona e. Za koa range misy resaka be dia be tiako atao anao e. Ny tena tsara rehefa avy miresaka amin'ny patron avy eo dia mifampiresaka tsara sika. Way, tsy afaka miresaka aminao kay za. Za be dia raha vao miresaka amin'olona aty fa sady patron koa zay efa ho avy. Nanafatra manko n'izy hoe hivoaka vetivety dia ataovy miandro ao izay olona mitady anazy, mety ianao angamizany. Raha izany indray nge afaka mifanao fotoana indray tsika ohatra hoe any ivelany any. Hitanao, ty numero ako dia atsoy alohan'ny ho avy aty ianao. Be da be mihitsy ny zavatra tiako resahana aminao. Ary maninona moa raha tonga dia alefa aloha ilay resaka ary mandra-patongany. Tsy azonao mihitsy n'ilay izy. Ny tena marina, za tsy mahazo miresaka amin'olona ato. Raha vao tratra ny ramosehany amin'ny resaka amin'olona dia tonga dia bedy be. Zange ato ohatry ny gadra ry mbalo e. Aleo ary aloha fahatsoko izy e. Dia raha ohatra hoe mbola ela izy dia tonga dia afaka mifampiresaka eto foana tsika sindray. Atsoy ary aloha izy. Ary veriko hoe zany ny tadavinao tamin'ny ianao ny afinafina tetsy. Hitady ianao avy tsy antso anao telefônina fotsiny. Ay o. Ary tena mba mampalahelo ahy mihitsy mahazo aminaly iny. Tsy mba manana portable. Ohatran'ny zanak'olona rehetrarehetra. Tsy mampaninona aminaly zany. Efa pirofo mifantrana iray aman-dreny. Indray androany izy mbola azo. Ka azoko ividianana izy raha ohatra ka hoe ekenao. Ekeko ahoana moa? Asakasaka ao hividy sasakasaka izy andray any zaniko. Inona ny idirako amin'izany? Ka tena hitako tena miafimafy ao anatin'ny fahatrana mihitsy anie daly. Zany tena mba nahatonga hividy ho azy. Nefa dia zaza endry ve? Aza mieritreritra an'izany ianao e. Nenay fa ny trano efa tandra vadikoditra. Asa tao an'izany kosa e. Sady ny rainy raha teo moa efa maty. Maty ny rainy? Maty ahoana ny tianao lazaina irava? Fa tsy fantatrao zany. Sa tsy tsaroanao hoe raininaly ny rainy? Tompokila raininaly, mpiasa madinika atao amin'ny tobinao. Zafady. Tena lasa lavitra be mihitsy ny saika amin'ilay fitenin'ny olonako. Fitenin'ny olona? Mahagaga zany. Mahagaga ahoana? Ahoana hono ny fitenin'ny olona? Amin'ilay fitovizana isinalika. Ary tsy anankiray ihany ny olona ny teny an'izany
Zany a fa ny olona tsy tokony hitovy e sady zao vavam-bahoaka rehetra zao ve ny ndeha hoenonao tena marina dia hoe ahoana tsisy atao ny olona dia miteniteny foana izany ny fialam-bolony ary ianao kosa ve ravo tsy mba mieritreritra hoe efa misy rasa ny tianao tenena izany hoe nanitsakitsaka amin'ny vadiko a zao nataova anatin'ny sainao a tsy tia ianao an'izany resaka izany intsony a ary tsy tiako hoe nalina ianao an'izany koa ary matahotra mafy any ianao zany ravo e ny tsika nefa zavatra efa resaka efa ela be zany mihina fa tsy ho sarotiny amin'izany mihitsy ny dalaka raha ohatra ka lasaintsika azy marina inona tsara hoe zany sao dia miteniteny foana ary tia ianao teniteny foana ahoana koa sany motika anamenakavo mihitsy ny tanjonao a amotika anareo ahoana koa saravo a kizaniko inona teo amin'ny fiainanareo ary nefa mipotehako ka naly tsy resaka aminao amin'izany mihitsiny fa tsotra ny ana ny teniko tsy mila hita antsony tsika miresaka zay a fa inona izany ny antony hoe nampanatsondra tsara zakanao aty ny aloha dia tsy fantatra hoe fa akoatran'le resaka sakosy iny dia sura koa zao fa inona tonga avan-drapainzana andeha nakaty nanao laza masaka makasika an'iny indray izany ve fa mitandrema tsara ianao ny raha tsara zaka iny ndrimbaly fa olon-dratsy ange iny olon-dratsy ahoana koa e mba voaporofinao moa zany zavatra lazainao zany ry volana e voaporofiko amin'izao fiainako izao sy ny fiainan'ny ray aman-dreniko dia sady efa niteneniko anao koa hoe izay ny antony tsy nahitanao anahy tamin'izay fotoana ela be izay dadanareo sy mamanareo marina moka efa tsy mipetraka amin'ile tranonareo iny intsony a hoe namidy izany hony fa tsy fantatro a tsy haiko konkoa fa za nge tsy mbola mifanerasera tamin-dry zareo mihitsy ny hatramin'izay nandehanako taty e sady na miresaka amin'olona ary ato dia feraferana be mety misy antony manokana angambany raha za zany nitratra miresaka aminao eto dia ahoana dia ngamba asa fotsiny izay ahazo anao mety hoe hampanarahan'olona manokana ianao a hitsikilo anao na hoe mety misy loza be ahazo anao tsy haiko fa mbalo a fa ianao ve tena afaka manampy anahy marina inona ary zany le famonjena tianao ataoko anao e ny anafaka nahatiko fa ianao efa manambady fanontaniana dia afantatra fotsiny ve zany sa misy antony manokana anka hitanao zara tsy hoe olona akavady anany analana ato dia tsy ho afaka ato mihitsiny a satria mety eritreretiny hoe tsy kombakomba dia ny olona anambady anahy koa vonona ny anefa nitrosako nefany izay indray aloha dia marina e nefa nandray aman-dreninao ara ve ohatra ny makanao aty dia tsy hety ve kina misy anariny anga zao mety ho fatany korona fa zao mba tedavo zareo teteny eny hoe mitsaly be hony aty hoe alao fa tadiaviko ary zareo e fa za tsy manome toky nefany amin'izay fotoana mampalalaka na fotsiny no hitadiavako andry zareo tsy manino zany dia rehefa makaty konkoa ianao dia atsomeloha fa amin'izay mba misy afaka nampiko anao fa maninona moa no hoe no atsona meloha mba aloha lava be loatra izany resaka izany fa aleo manaraka toizina sao dia tonga iandra tsara zaka ony a mandra-pio ok ary tena taitra be mihitsy nahitany any teo a fa ina tena tongavany eny mainka aty nga tena tsy andriny eny mihitsy na tongavako any amin'ny faran'ny herinandro
mila miresaka aminao maika analy a izay nandehanako aty fa misy inona aloaloha tsika mianaka mijery toerana mangingina dia afaka miresaka ka za rehefa tena tara mihitsy zao raha ny tena marinako fa za koa nefa tsy andry amin'ny farany herinandro izany tsony e tsy maintsy miresaka tsika zany ve naly a manao hoana aloha fiainanao amin'izao milamindamin-dratsy e ga hita zany ie tsy efa nyteneko amin'ny eny ve moa le toetra n'le James e tena eny e efa miezaka foana zany no mampifandray ny fiainako amin'ny toe-javatra misy fa bon tsy maintsy mijana ato satria raha miala ato dia tena tsy ho vita io fianarako io sady izy koa no manome amin'ny freyako argent de pocheko efa nytenen'ny amarina izany dia izao ny anatro aminao mila mianatra tsara ianao mila mahay maneho hoe mahay makasitraka zaza endry fa dio mihitsy izany avy aminao ny avy ny fanafotonana na hoe mahatezitra anazy ka na izy ary nga hitako tena hoe mampianta be loatra e miara-tsara zaka io tsy efa nyteneniko amin'ny eny e mbola tsy niteneniko aneny aloha zany e fa za sany tena lasa mihitsy ny saiko amin'ny fombafomba ny toetra ny impiry izay tsika mianaka ny miona impiry izay tsika mianaka ny resaka fa mbola tsy niresaka zavatra hoe mampiasa sainanao zany mihitsy ianao ka ny zavatra tsikaritra ny herineny dia le izy miseho miandalana fa tsy hoe tonga dia miseho e sady tena tato ato zay vao tena nampiasa ny saiko be mihitsy le izy ny tena marina fa le zanany lahtokana moa le James aresanao ie sady zao koa aleo aloha ny eny tena tsy mitaditady matetika aty mihitsy fa sao dia miteraka olana zany dia aleo aloha mba hiala eto aloha fa sao dia misy mahita eto ka betsaka ny tsaondra benjy sady ny adala mihitsy dia sady mahay atso no mahay aroty ka inona zany le tena nampiatsoanao ananantena katy androany io patron lasa ihany mantsy ny saiko maro ny antony ka fa miankina amin'ny famarinan'ny filazan'ny adala ihany na marina na tsy fa tsy sa nataoka telefona aloha le resaka zany hoe tamin'ny telefona zany izy nanao tatitra le resaka rehetrarehetra taminao ay azoko saretsaina ihany indray le zahatra tiana olazaina raha izanyka le fahitany lany sakosiny rasolona tany ivelany toby ay dia fa inona nefa nolazainy taminao fa naratsiana ny larano fotsiny ka tsy hitako mihitsy ny eny izay maharatsy ny nahitako ny sakosiny rasolona ka zay indrindrany e fefa fomban'ny adala ty le makadisiny foa lazay fandeha anao asa ratsy aneo ny alasy rasolona zany ny zavatra ny lazainy taminao dia mino an'izany ve nefa ianao patron tsy mino an'izay mandrak'izay mihitsy ialary any eny tena dia raiko e raha ny zavatra vitany natao amin'ny orinasa hatramin'izay misaotra betsaka patron mba tsy naposiko indray zany teninao zany ka ilany ely ty ny tena nahitany zavatra rehetra tao atopo tao e raha tsy nisy alany ely ty tsy hitany fatindray ninaly marina mihitsy aloha zany tsisy diso mihitsy ny voalazanao zany nefa ny rabinza ihany nefa no ny teny tamiko fa hoe tena za nanota fady mihitsy ho ny atao amin'ny toby io ny antony dia satria hoe nivoaka ny toby efa miferana mantsony ny mpiasa hatramin'izay hoe tsy mahazo mivoaka ny toby io marina kosa aloha zay ny ferana ny mpiasa ny verina mantsy ohatrany hoe misy lolo io toerana io iny tany rehetrarehetra iny zany
dia tsy navela nyvoaboaka mihitsy no mpiasa. Ka raha resaka lolo nefa dia efa voamarina raha ve efa tena lolo marina le izy sa hoe tena hevitr'olona anao ratsy eo fotsiny? Ka zay aneletsy mba hidelako an'la tirim-balo e. Elahy le sasa tsy mba mataotahotra ty mihitsy e. Tena manontany tena raha hoe ahoana mba nahitany ndretsan'la ty. Eny e, efa tendrin'Andriamanitra mihitsy ngamba patron ny raha antsika miasa. Ary raha tena mbola mety aminao le fomba fiasako a, tena mbola vonina tanteraka mihitsy patron hiara-iasa aminao. Mahafinaritra letsy a. Fa zao a, elaza manaiky ampatahoritra benja mihitsy. Raha sendra manontany an'lahy fotsiny izy dia atao hoe zany naniraka an'lahy. Ary zay zavatra rehetra hitan'lany a, tonga dia lazao ty amiko. Ny tompoko, ia. Dia zao koa za miresaka zavatra ninina ntsony amin'le piso lelaka iny fa tonga dia ty amiko resahana. Ay, eny za kosa ndray ange aloha tsy hoe manafina nininina taminy nefa koa tsy hoe miresaka be aminazy, fa raha benja mihitsy a enjana be koa iny raha hitsikilikilo e. Izy ihany mitady fahoriana ho an'ny tenany. Zay indrindra aloha e, marina mihitsy zany. Fa zao koa hoe tsy ataontsika kosa aloha zay mba parary foan'ny metaly mba ezahana kely. Fa hono ary ty, fa ahoana tokoa no tena nahitana an'le sakosin-drazo iny le. Iny koa dia somary ohatran'ny coïncidence kely ihany. Hitan'ny patron za le somary mandehandeha kely le ivelan'ny toby iny, sendra natsikaritra tampoka an'le sakosy ahako. Inona nahitra amin'ny maso le izy amin'io fa somary nafiapenina ohatran'ny tanatina alaala feno tsilotsilo zay a. Fa nefa na zany raha tsisy ninona korotsony avy tao anatiny. Zany le tsy hoe miay an'lahy akory, fa mba lasa fotsiny saiko hoe latsaka tsinary ve le izy sa fananinana latsaka mihitsy mba ohatra hoe asa anendrikendrehana olona. Anendrikendrika olona, sakosy no ariana. Alasa saina marina ane. Nefa indray raha ohatra ka hoe tsy fananiana, raha tsy fananiana nefa tsisy nininona ntsony ao anatiny, mystère be dia be mihitsy ane le mipetraka patron e. Sa ve iza no olona mety efa hahiahinao makasika an'izany resaka izany patron? Za koa aloha tsy mahita. Zany ely ary tena mba manontany tena mihitsy. Elahy zao ka elahanao an'io fanadiadiana io zao mety ahitatsika marina. Dia ho ataontsika izay arak'izay izy patron, fa inona nefa ilay zavatra tena tiana ho fantariko ary? Hono ary ty, inona moa no asa manokana nampanaoviny ndretsany lahatra amin'izay? Raha zay aloha dia juste tena hoe manara-maso ny asa no tena nampanaoviny ahy, dia manara-maso ihany koa ny mpiasa, indrindrindra fa reto le mpiasa le voalaza fa matetika tsy hita reo. Mitira aloha lahy ty amin'ny broky atao.
sitrahana fotsiny iny a fa tsy miala mikarama ny lakory. Misaotra betsaka patron. Fa saingy izao kosa ny amba misy manatombo kely miasa fa tsotra ny ndretsy. Ay dia inona nefa izany ilay tena asa manokana tiana ho ampanaovina anahy? Mila manao tatitra matetitetika ty amiko lahy. Zay raha vao misy zavatra indrindra rehefa misy zavatra hafahafa hita amin'lahy iny. Eny vonona anao an'izany asa izany patron fa tsy betsaka loatra kosa ve raha ity ny fankasitrahana fotsiny patron? Zany velo tiany olona ampaviriny vola mihodina ao androndrao zany e. Raha sanaty moa reny ka very tsy olana letra. Dia misaotra betsaka anao patron raha izany fa tena olona tsara marina ianao arak'ilay anaranao hoe monsieur raha tsara zaka. Tena marina makasitraka patron. Masoava le roa. Masoava. Eny ary fa raha tsisy resaka mbola tokony atao tsy ny patron dia aleo angambany handeha hamonjy asa. Ay, mendalana ary lahy. Eny ary fa dia misaotra betsaka patron. Tena mbola mamerina fisaorana anao fa dia makasitraka indrindra toko. Ia. Allô? Manao ny tsika? Allô? Tsara mihitsy ka. Eto Antananarivo aho zao mba miakatra villa kely no tena marina. Nafaran'ny patron niakatra dia mba manararaotra kely miantso. Ie. Manao ahoana hoy zato fianarana sy ny asa? Ay, efa kely sisa. Tsara kosa inge zany. Tena mbola tsy tafandalo tany mihitsy aloha andre mandeha ary hatramin'izay. Ka tena vonjena be foana angesaka miakatra aty amin'ny ville. Asa? Eny e, mety atao angamba. Ie. Misy antony ama to miantso anao ohatr'izao ka. Sady tena zava-dehibe mikasika no avintsika mihitsy a. No avintsika mihitsy ka. Ny fiainantsika aloha dia ao anatin'izany mihitsy e. Ohatra hoe mariazintsika sy ny sisa e. Hainao ihany. Ndry. Fa nga kosa moa reny resakintsika ireny dia tsy nieritreretinao ho tonga hatramin'ny mariazy mihitsy ve? Asa? Eny e, ka nataoko arake hoe vao indray mandeha tsika ny resaka sy ny aona no mahakasika an'izany resaka izany e. Eny ho ay, tsika kosa angery tsika efa ela ihany ny fankahalaly.
nefa dia tsy mbola nieritreritra mihitsy aloha hoe nitady olona solony toeranao mihitsy ary tsika marina sa kosa ry sao dia mba ianao nefa mba nahita tsaratsara kosa ano any ka zany inge ho ay izay ilay teneniko hoe tsara foana ny miomana ie misy hevitra izay nitsiry taty amiko taty hoe mieritreritra nokatra kanty aho atao amin'ny anarantsika dia izay vola rehetrarehetra fomba voangonako dia onko mba tonga dia angoninao ikarakarana an'ilay mariazintsika ka ny vola io koa nge sarotra mitazona an'io raha vao ataonao ampaosy fotsiny hoe lano azy eny foana ny farany za aloha mahita hoe mety mihitsy nitehirizana an'ilay izy any dia afara manaiky ianao izay kosa aloha dia andro any ana dia anao versement zany eny le efa malala ny fidiniko tao anatin'ny androm-pianako ange zany no anokanako ny herim-poko rehetra Finao no tsinjaina Unja mayere ny fiainana Tsy maintsy sedraina fa Mila mayere mila mitraky anao Unja mayere no atrehina Tsy azo ialana fa Mila mijoro mila miaritra anao Unja mayere ny fiainana Tsy maintsy sedraina fa I'm talking now